Miarabantsika rehetra ny tokantrano andriavana izay manaraka ny ty fandarana Aim-panahy ity izay arahanao eto isan'andro isan'andro. Androany isy torolalana kely ity mba ho zaraina aminao torolalana mikasika ny tena natokana ho antsika Kristiana ity mba raha te hatanjaka ara-panahy izay inoko maromarina fa tena ilainao zany napetraky ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana tany Roma izy ity ary tiako mba ho zaraina aminao eto androany satria zany inoko maromarina fa tena ilainao zany manana tanjaka ara-panahy eto amin'izao fiainana mandalo zao. Raha manana baiboly ianao sokafiny Romana toko 12 ny andininy voalohany sy ny faharoa no antainao ty tenin'Andriamanitra ty hoe koa amin'izany ozy mangataka aminareo rahalahy mba atolotrareo ny tenanareo ozy fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny fanompom-panahy mety ataonareo zany. Andininy faharoa hoe araza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao ozy fa miovà ozy amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Averiko indray mandeha le hoe ho anao Kristiana ny te-hanananao tanjaka ara-panahy. Ny tanjaka ara-panahy manko ravana tsy mba azoazo fotsiny. Betsaka ny olona mametraka fanontaniana amin'izany hoe ahoana ny bananako tanjaka manoloana ny fakam-panahy, manoloana ny problema isan'andro. Ary ty torolalana men'ny tenin'Andriamanitra ty eo amin'ny fiainanao. Ahoana le andininy voalohany hoe atolory ny tenanao sy fanatitra velona. Zay ny voalaza eo. Tena toromarika ry havana dia izao. Misy zavatra telo manko ao anatintsika ao izay tian'Andriamanitra, Andriamanitra ny hibaiko azy. Voalohany ilay fanahy ao anatintsika ao. Io ilay voalazan'ny Tesalonianina Tesalonianina voalohany toko 5:7 hoe saina vatana fanahy. Ao anatin'ny fanahintsika ao no toerana misy ny fanan'Andriamanitra, ao ny fanahy masina mipetraka, ao Jesosy Kristy no mipetraka. Rehefa nandray azy ianao, izay ny Kristiana natao anatin'ny baiboly. Faharoa, misy saina atao anatintsika ato io mieritreritra, mamakafaka, maka fanapa-kevitra. Misy an'izany ao anatintsika ao ary fahatelo ity vatantsika ity. Torolalana men'Andriamanitra zany eo voalohany dia atolory io isan'andro fanatitra velona ozy. Eto taridalana ameko anao dia zao resaka vavaka serasera amin'Andriamanitra isan'andro. Atolory azy ny fanahinao, ny sainao, ty vatanao ity. Raha ny tena marina ankery avy ty tenantsika ity tsy atsika ity zany ny voalazan'ny soratra masina. Jereo nge ny Korintianina voalohany toko 7:9 sy ny 7 fa tsy atsika ity. Ty teny ity natsoin'ny ten'Andriamanitra tempolo ny fanahy masina. Mba tiako ianao androany mba eritreritra tsara fa tsy anao io teny io. Fa itsika manko ohatrany mahana an'izay fomba fisainan'izay hoe atsika ity tsia. Jereo tsara io tenin'Andriamanitra io fa tempolo ny fanahy masina io. Ary misy teny azy eo amin'ny 7:7 amin'ny Korintianina voalohany toko 7 io raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra ozy dia ho somban'Andriamanitra izy. Fa masina ny tempolon'Andriamanitra. Torolalana zany no voalohany dia zao atolory io isan'andro. Zany hoe miteza ianao rehefa mba mifomaraina aza avy hatrany aloha dia mitsangana manao raharaha an-dakozia na iza fa zao atolorin'Andriamanitra hoe Jesosy eo atolotra anao ny fanahiko, ny saiko, ty vatako ty eo am-pelantananao ity, mba fitaovana tsara eo am-pelantananao ty.
Tenako ray manontolo ty mba ataoko fanatitra velona manao. Ataovy isan'andro zany. Be deaibe ny olona riavana tena mitondra anarana kristianina fotsiny fa tsy tena marina aminy zany teny zany. Tsy mety zany. Raha te hanana tanjaka ara-panahy ianao a, tovy tsotra amin'ny fiainanao zany. Faharoa, aza manaraka ozy ny fanaon'izao tontolo zao. Jereo tsara io teny io. Zavatra mora fantatra zany ray. Raha tena nanolo teny ianao ka nandray an' Jesosy Kristy ho tompo a, be deaibe ny fanaon'izao tontolo zao. Za miresaka aminao zao tena tsaroko mihitsy, mpifoka asigara, mpisotro toaka, mpifoka rongony, mpanao an'izao karazana balina maloto rehetrarehetra zao sy ny sisa. Fanaon'izao tontolo zao zany hoe ny olona tsisy ny fanan'Andriamanitra manao an'izany. Androany ianao raha mandre an'ity, azonao tohizana zany. Azonao tohizana. Be deaibe ny fanaon'izao tontolo zao havana. Matoa Andriamanitra amin'ny teny izany ange dia izao hoe ty tempolo ty fanak'Andriamanitra ty. Misy teny any Filipianina toko voalohany any andininy fahavalo amby roapolo hoe aoka ny fitondratenanareo zo mendrika ny filazantsara an' Jesosy Kristy tompo. Ny kristianina zany tena boky vakina. Tsarovy tsara zay, boky vakina ny fiainantsika. Zay ny Aim-panahy androany. Zay noko fa hitondra zava-baovao anao ary hitondra hery vaovao anao. Satria zay mihitsy moa no taridalana eto hoe mba hananantsika herim-panahy, mba azotsika mijoro tsara manoloana ny ady sarotra rehetrarehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika rehetra izay mino kosa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo a. Amen.